Hotoizantsika ny vaovao eo amin'ny lafiny fitaterana kosa nitondra tatitra fohy momba ny fizotry ny fifanarana mandrafitra ny fanafarana ireo fiara fitateram-bahoaka vaovao hiasa eto an-toerana ny fivondrona ny mpitatitra andrenivohitra androany. Tato-baovao avy hatrany no entiny rotsiraikotiny irainy sy mamy Rasamuely amintsika. Afaka roa volana na mahery kely eo no vita avokoa ny taratasy rehetra ahafahan'ireo mpandraraha mpitatitra mahazo ireo fiara fitateram-bahoaka vaovao eto an-toerana. Somary nahitana fahatarana ny mahakasika ny tokony ahazoana ireo fiara lehibe vaovao izay hitaterana olona eto andrenivohitra raha nambaran'ireo tompony andraikitra ao amin'ny fivondrona ny mpitatitra andrenivohitra na ny CTU noho ny toetra rasy ny fahasahiranana nisy eto amin'ny firenena. Tsy misy ihany koa gage en tout cas fakan'ireo microfinance rehetrarehetra ireo raha mila mbola amin'ireo institut financier rehetrarehetra ireo zay dia misy gage koa natadiavin'ireo fa ty zany amin'ny fanjakana no migarantiranay. Izy zany zao efa tena une stade de finalisation tanteraka mihitsy amin'ny point de vue administratif et financier efa finalisation tokony marika amin'izany ihany koa ministre budget finance. Araka ny nambaran'ireo mpitatitra trano dia eo an-dalan'ny famaranan'ireo dingana rehetra sy ny taratasy rehetra izay ilaina amin'ny ahazoana ireo fiara fitaterana vaovao isika eto an-toerana. Manodidina ny $5,000 eo moa ny vola ilaina mahakasika ity tetikasa izay niarahana amin'ny fanjakana momba ireo fiara fitaterana vaovao sy tsara kalitao ireo. Efa nisy ihany koa ny volana martsa lasa teo ny teknisiana vahiny izay tonga teto an-toerana nijery akaiky ny refin'ny lalana sy izay mety hifanaraka amin'ireo fiara fitateran'olona vaovao ireo. Ampifanarahana amin'izay zava-misy eto amintsika araka izany ny rafitra sy ny fitaovana miasa amin'ireo fiara mba hateza kokoa izy ireo.